But God loves to manifest himself. Here come the children of Israel walking in the light. Afatra Turin Pamnani William Marion Branham mitondra lohateny hoe Hebreo toko fahatelo ny alahady fa 2 septambra 1759 tao amin'ny Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. One of them climbed up on the hill and said, "Oh, alas, alas, it's Pharaoh's army." God said, "What you so scared about?" Good morning, friends. Miarabanareo sakaiza. It's a privilege to be here Tompo this tsy manokana morning ny and fanatrena serve eto amin'izao andro the fanontona ny Lord. tompo zao And we're hoping and trusting ary for a manantena great sy time. miandry fotoana lehibe isika. I was just back in the Vao niala teo amin'ny what we used de to lay call the natsotsika deacon's fahiny hoe office brao where the andiakony eo recorders amin'izay are misy now. ny fanaovana rakipeo And, ankehitriny we're just ka talking with niresaka the fotsiny young tamin'ny lady tovavy and ray her sy ny mother reniny back there tetsy from aorina up at avy any Joliet, Joliet Illinois. izy ireo And I Illinois was just ary teo thinking ampieritrretana what a fotsiny aho product hoe of God's vokatry ny grace fahasoavan'Andriamanitra that to inona moa itovavy io. most of us around Ny here akamaroantsika know her. eto de She mahalala is, azy. Izy io de an alcoholic, mpisotro toka one of the worst izay isan'ny kinds. ratsy indrindra. And I never had the story Ary clear tsy to me nazava tamiko until mihitsy ny this tantara morning raha how tsy that tamin'ny maraina when she ny went amin'ny off the zava-nisy rehefa platform, the niala Lord teo had amin'ny lampy revealed azo to her izy all that was nabaran'ny tompo wrong taminy and ny what was fahadisoany going to rehetra take sy ny place. zavatra efa And hitranga she went off the ary platform niala teo amin'ny lampy azo weeping tamin'ny and tomasy ny rejoicing hafaliana because izy God noho had ny saved her namonjen'Andriamanitra from azy avy tao amin'ny a drunkard's fasin'ny grave. fisotroana. And she, Ary izy a lady nisy walked up to ramatoa her nanatona and azy began ary weeping nitomany that mafy her fa ny daughter, I zanany believe it vavy was, ataoko fa was a zay le dope izy addict. de mpifoka And rongony you know, by ary the fantary grace fa of noho ny God, fahasoavan'Andriamanitra that de girl nandra was niantso ny called, I believe, razazavavy. was the next night Ino ko fa was niampitsony lay nandraisan'ndrozy lahy niantsony and zany the girl ary from razazavavy Toko de afaka tamin'ny was rongony healed. sitrany And izy she and her ary husband mitory ny preaching the filazantsara izy gospel. mivady And ary to see ary ny a fahitana lovely little lady ramatoa like mateo ty Mazava tahaka androzy lahy and sady just tena seasoned, tomady and now eny she zao izy de very tena respectable. mendrika She azy ary got manana feels a mahatsapa call in her antso ao heart, but am-pony knowing the nefa noho ny Bible fahalalany about women baiboly momba ny preachers. vehivavy mpitoriteny She eny knows it's de something fantany fa else, and zavadrafy God's io leading ary her nitarika into azo ho any jails amponja and sy things sisa to give Andriamanitra mba testimony. hijoro vavolombelona. It's just Mahafinaritra wonderful tsotro zao to ny know fahafantarana that ny after fiakatsahana all, sy sitrapon'Andriamanitra sometimes we have a misy feeling, zavatra tsapatsika but we indraindray won't carry nefa that titsika feeling atao tsara into mitoerana io places you don't fahatsapana io watch the raha devil tsy take mitandrina that ianareo feeling de and andray pervert io it into fahatsapana io something. devoly But ary as long amatika as we an'io stay amin'ny in the zavatra hafa Bible, fa raha then mbola we're mitoetra eo right. amin'ny See, baiboly we're sika de moving manana right ny with the marina will of the eny Lord. miara-mandroso amin'ny And sitrapon'ny so tompo sika eo I koa believe dia that inoko fa Rosella will hitodika finally eo turn amin'ny into the samisionera mission ano andro field izy lahy somewhere amin'ny farany because satria America tsy mila doesn't filazantsara want ny gospel. You Amerika know that. We just fantatrareo might as well zany tsaratsara ho admit antsika ny that. anaiky ny zavamisy This hoe Anglo-Saxon efa people vitany is amin'ny ty vahoaka finished. anglo-saxon ty There's no more zay fotsiny tsy gospel andray as America filazantsara will intsony ty receive. Oh, Amerika ty you get a ahita first vitsivitsy dragging now and miparitaka then, eny but ianareo just tsy as the indraindray gospel. saingy raha hoe filazantsara efa And vitsy zany you ary can't even tsy preach vitanareo them. akory Can't aza talk to them. They nitory don't aminy tsy believe vitanareo nothing. ny resaka aminy It's tsy got their own ninininy izy hard-headed ireo ideas hitanareo and lay they're fiheverany set. azony The next mafy thing any no for this ananany nation de is judgment. miorona eo izy fa ny zavatra manaraka azo an'ity fireneny ty de ny fitsarana Maybe through ho eo aminy ihany depression, koa zany maybe through mety an amin'ny atomic fanketраhan-tsainy bomb, zany mety maybe amin'ny through alalan'ny a bomba great atomiky flag zany of disease mety or amin'ny something alalan'ny that's aretimandringana too lehibe aretina na zavatra fa nefa de masaka ho am'izany izy io ho avy zany amanarivony tapitrisa maro no ringa nandeha teo za io maly za sy rahalahy Zabel teo ary rahalahy Otsy raha tonga avy any Kentucky fa 3 andro zay ny teo ary nandalo teo anilan'ilay trano cité o rahalahy Zabel tsy misy adinikeo saiky tsy mandeha any am-piangonana avokoa ny olona eo amin'ny cité io antanio azy ireo ny am'izany efa manana televizion zay eo na zaona ainy hitanareo zany ny toetsaina amerikana hitanareo manana televizion zay manam-bola be zay manana fiara tsara tare zay manana trano mahafinaritra inona moa no ilainay ny tompo tsy ilainay zany zany ny toetsaina ny any momba ny fivavahana sy ny famonjenana anatsika ary ny fitiavana de eo anivony re tena olo-masina fantatrareo moa fa nilaza ny baiboly fa hitrangy zany ianareo mpamaky baiboly ny reko mika amen ianareo mpitory teny etsorina koa zany marina zany hiala lavitra tokoa ny fitiavana amin'ny andro farany ny andro fitiavana sisa tavela de ho eo anivo ny olo mbo fidin'Andriamanitra ny ray anohitra ny reny ary ny reny anohitra ny ray ary ny zanaka anohitra ny ray aman-dreny ary ifanohitra rehetra io fa ny andro fitiavana sisa tavela de ho eo amin'io voafidy io reo ny fidina irery any ny teny hoe voafidy de avy amin'ny teny hoe nofidina lay vahoaka nofidin'Andriamanitra ary efa nambarany Rosella tamiko ny tantara tao amin'ilay fitrano vao vetivety teo de nieritreritra an'io fotsiny aho fa tamin'io arivo io de nolazainy fa nisy zavatra nitranaka ary zao ny fomba nilazany azy hoe tamin'ny androm-piainany rehetra de mamy foana ny fahitana ny masony
tsy vitany tsy hoe mpimambola azo-tsabony fa dokotera efatra niala taminy tsy nisy zavatra azo natao na de zany aza atramin'io fotoana io nisy zavatra ny trango ankehitriny ny masony de mazava tsara vehivavy 3 taona mateo ty sady zatovy tsara tare izy ankehitriny nefa to 2 taona ny fahitana azy ka to inona nataon'Andriamanitra teo aminy de zay nataony ary niova tokoa ny endriny nefa hoy ary ireo zela talohan'ny nanorenana zao tolo zao efa voalahatr'Andriamanitra zao fotoana zao eny tompoka tanareo marina zany nefa rehefa teo bilikely etsorinetsy eo ny misy azy kanezaka nyzara karatra fangatambavaka tamin'ny olona tamin'io arivo io tena tsy nahafantatra mihitsy izy hoe iza nomeny karatra fangatambavaka tsy mahafinaritra ve zany ro zelahy raha nata BRANHAM manontany tena aho raha afaka hivavaka ny fiangonana mba hitaren'Andriamanitra lalana anay fa mahagaga ny fahalebiazana amen hitanao aneny tompo ro zelahy azoko antoka fa ataonay zany tia nivavaka ny fiangonana mba hitarian'Andriamanitra lalana azy zao zany ny fanarahana n'ilay tanany tsy miova tena tsara zany misy tolotra matsiravina napetraka eto any loko anio maraina zany de io karazana mpanambola be mpanefoefo io zay tianorona eto Louisville Kentucky hoe anangana fiangonana 5 tapitrisa dolara ho azy sangy nisy zavatra atao pokolalina nanao hoe andraso kely fa tsy pastorane ianao hitanareo ka hoe vola 5 tapitrisa dolara no atokana eo eny natao akany amin'ny gouvernement io andoavana wiskisy ny zavatra toy zany ary tia nampiasaina anaovana fiangonana ho an'ny tompo nefa antenako fa isy mpanompon'Andriamanitra azo an'izany ka anompo an'Andriamanitra sangy efa misy 5 tapitrisa dolara azo ampiasaina eo etrereto ane io hoe ho fiangonana toy iny zany hitanao fa tsara endrika tokoa zany ro zelahy sangy misy zavatra atao anaty kilalilato tsy manaiky an'io hitanareo zavatra atao anaty lalilato maketo amin'ty fiangonana kely efatra nainty isika ho anareo vahiny eny afaka ho toerana namirapiratra eto anjorodalana izy ty tsy fantatrareo zany hoe olona maro no efa nitady anorona n'ty toerany ty ary anamboatra azy saingy zao ny fomba itiavantsika azy hitanareo zao ny fomba itiavantsika azy reo seza fahiny zay nipetrahantsika reo ihany no seza nisy voalohany teto amin'ny tabernakle tsy mba tam'ilay tondradrano zany fa nitsingevana ny baiboliko de nisokatra teo ampilipitra toy zao tonga hatrany amin'ny valindriany zany ary niverina nidina teo niaraka tam'ilay teny teo hoe za tompony namboly an'io za nanondraka azy andro manalina fandrao isy androbaka azy amin'ny tanako toy inona nandalovanay teo atapon'io tamin'ny lakana kely teto nefa niverina nidina avy hatrany izy io niverina naka ny toerany seza niany nilaina natao de nikosoka kely an'io ary nanohy indray hitanareo ko dia zao fotsiny fomba tiavantsika azy eo am'izay ananana olona tsotra toerana tsotra nefa tompo mahafinaritra amen eny androany ny ananatsika eto fa nanomboka miditra amin'ny heritro sika ainareo tsara rehefa nesorona avokoa ny ronono ka ny heritro asisa ary tsaro fa ilaina ny ronono vao misy ny herotra ainareo tsara fa ao amin'ny ronono ny herotra ka de efa teo amin'ny toko voalohany sy ny faharoa sika ary eto ampamaranana ny fahatelo sady anomboka ny fahaefatra amin'ilay bokyny Hebreo be voninahitra ary ny fampianarana an'ty boky ty afaka hijanona eo am'izany sika eo amin'ny 1 mandritra ny 3 volana ka aneo fotsiny fa ny baiboly manontolo de mifamaritra amin'ny 1 rehetra ao amin'ny baiboly efa mba nieritreretinareo ve zany tsy misy na de 1 ray azaka azonareo tondrona hoe tsy toy zany fa amin'ny fahasoavana sy ny fanampian'ny fanahy masina no ahafahantsika mamatotra ny genesisy hatramin'ny apokalipsy eo am'izany tsy misy literatiora hafa ny soratana naiza ka mahavita ny toy zany ary arakajy ara-jeografika amin'ny lafiny rehetra tsy misy boky ao amin'ny baiboly ka ny soratana tahaka ny baiboly tsy misy boky atao tany zay ny tiako lazaina ka ny soratana toy ny baiboly tsy misy mihitsy ny tany marika hita ao amin'ny baiboly de tena mifanaraka tsara na de reo toko azy ny teboka rehetra sy ny sisa de tonga lafatra tsy misy boky hafa fa tsy misy toko vakinareo am'ireny ka tsy manolotra ny voalazany ihany kanefa tsy misy mifanipaka ny ao amin'ny baiboly ray manontolo nefa de olona maro de maro no nanoratra azy sady nisy anjatony taona maro de maro nelan'elan'izy ireo tsy ahitana na de ampahany kely aza ny ray nanoratra nyty teto ny ray nanoratra nyty tetsy ary ny ray nanoratra nyty tery rehefa nakambana niaraka io rehetra io de nisy ny baibolin'Andriamanitra ary tsy nisy ny fanohitra tamin'ny voalazany hafa eny tsy nisy na niaraka azy na niara-jeografika ny
zavatra hafa rehetra amin'ny baiboly io rehetra io ny taremarika ny hafa rehetra de mifanidy tsara avokoa raha tsy avy amin'ny tsindrimandry zany de tsy haiko zay lazainy ka inona ary natsonareo tsindrimandry faly tokoa ny amin'ny ty baiboly tranainy voataty no sasany tamin'izy ireo katolika venao protestanta hoia nandray azy ny baiboly no inoko marina zany ny baiboly no inoko ary faly aho fa mbola manana fahafana ny tory an'izany eto amin'ity fireneny ty sika mahafinaritra zany ankehitriny andalany amin'izany sika ary ankehitriny isika de amatika ao amin'ny bokin'ny Hebreo ary anomboka amin'ny toko fahatelo fa nijanona teo amin'ny andininy fa 5 sika ary ankehitriny ianareo rehetra hitako fa nisy olana tsikaritra hoe nisy fotoana nakako ny solomaso famakiko tsy hoe simba ny masoko fa efa noarako ny 70 taona azoko vakiny zany na de zao azy am'izao fotsiny nefa tsaratsara kokoa ny famakiko azy amin'ny solomaso ary nanaovan'izy ireo solomaso famakina aho zay tiako ampiasaina satria afaka maky an'io tsara sy faingana kokoa ary zany no antony nanaovako azy reto ankehitriny ao amin'ny zao aloha tiatsika ny anisy fototra kely satria mety misy vahiny eto anivontsika zay tsy nahazo alay tapany voalohany tamin'ny bokin'ny Hebreo Ramato Cox ve io ianao mipetraka etsy aoriny io eny tena faly aho mahita azy aloha kely ny anomboako misy fijoroana vavolombelona ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra indro misy vehivavy voanoma miadana zay ninana ny tareny reny ranabavody izy io ary tany Michigan niaraka tamin'le oxygène nakandreo rakipeo ary teny andalana ody niantso any vadiko na niantso azy ozy mandiana mivavaka faingana ho any Ramato Cox reny Ramato ody fa misy onga miadana mihinana ny tareny efa nazo ny sisiny masony zany ary ridina hatramin'ny taolany teo amin'ny lantarehany ka nianaka tsotro zao nisy dokotera nanao zavatra keliny amin'io nefa vao maika nakasarotony zany ka de nianaka tsotro zao io nisy karazana fanafody nataony teo ary nentin'izy ireo niala teo izy akany Campbellsville Kentucky atrany na ataoko fa tany Acton Kentucky atrao ao Louisville itsabona azy Ramato ody ary fony anahita azy voalohany de hita fa tena torovana izy satria mazava ho azy io ny mamany ary azantoka fa nahatsapa ho torovana izy nakao am'ilay efitrano aho ary nivavaka ho azy tamin'ny fatokina ny lazan'Andriamanitra fa mahaly vavaka ary andro vitsy zany nivoaka izy io ary indro izy fa mipetraka eto zao ka tena fahasoavana matalanjo ny am'izay nataony ho azy sitraka ve nitsangana tsy hoe tiako ny anao anay ety i mason'ny olona ho taizany misy aleo mamiadana teo amin'ny ilantareny hitanareo fa teo amin'ny ilantareny io nadidina teo amin'ny frifany nadidina ny masony ary nanasitra anazy Andriamanitra tsy mahafinaritra avao zany firy ny teto tamin'ny alahady teo ka nahita nylay nataony tompo tamin'ny fahitany lehilahy sady malemy mijamba nipetraka teo amin'ny sezakodia ary nisy zavatra nyteny tampoka raha mbola nipetraka teo io la ianitra io hoe rahalahy Branham ataoko fa iry rahalahy mihitsy zany ozy manaova toy zany koa ny vadiko malemy mivadiny nangoraka tsotro zao ny foky iry koa ataoko avokoa io rehetra azoko atao io raha vitako zany saingy io tsy miakana amin'ny fahefako io fa zao ihany nefa ny fahefako na ny fahefanareo de ny mivavaka mba hanaovan'Andriamanitra an'io malemy mivadiny malemy ny tanany malemy tongony takitaky zany nefa lehilahy io de ratsy lavitra noho izy satria afaka anjoro raha vehivavy ary afaka nandiha kely fa io lehilahy io tsy navita an'izany akory ary izy niatido lay ozatra miazona ny tena nijoro nopodika ary mayo maro tamin'ny sasany ihany koa no tsy navita nanao ninninina ary nisy katolika nandefa azy aketo dokotera katolika fanjanany lahy de pretra ao a Saint Meinrad any Jasper Indiana nefa zany nametraka vato fanorenana ho an'ny fifazam-panahy atao an'io ary rehefa nitsangana izy de nanao hoe fa tsy vitako de nijery izy ary ozy mahita no veriny fa tsy nahita izy anareo tsara de niandrandra izy ary vitany napiakatra ny lohany ary indro fa afaka namidra sy nahita izy namidra teny amin'ny lalatsara izy samrery ary presbyterianina izy ireo izy ty orthodoxe ary niresaka iverinareo fa ny vahoaka pentekotista na lolinesa ihany mahay mioby diso ianareo tena mahay mioby kely ihany koa izy ireo rehefa mahita zavatra to zany mitranga mifamiany izy ireo sady mioby nandeha niala teo izy ary nandingana natosiny lay sezakodiana nandendeha izy nefa efa potika niozatry ny lohany zay niazona ny tena nijoro eritrereto zany mandeha takatsika rehetra izy mahafinaritra izy ankehitriny Paoly no nanoratra ny bokin'ny Hebreo ary eo am'izao epistily ho an'ny Hebreo zao izy no nanoratra an'io fa talohany nanoratany an'ireo boky reo hitatsika tamin'izany eto mirosika fampianarana ho ansekolalahadiny eto ka ezaka ny anaramaso ary tsy janony ela loatra de anana fivonisika Takariva mba hanoizana azy ireo raha sitrapony tompo eny
tao amin'ny bokin'ny Hebreo sy ireo epistily hafa nataony Paoly. Iza moa Paoly? Izy io dia tena Hebreo, nanampahaizana sady mpampianatra lehibe ny amin'ny testamenta taloha, ary ny anankiray tamin'ireo lehilahy mahay indrindra tamin'ny andro no nampianatra azy. Aoka isy ilaza amiko ny anarany, Gamaliel, isan'ireo mpampianatra lehibe indrindra tamin'ny androny, ary Paoly de mipetraka teo atongotry Gamaliel. Ny zavatra mahakasika ny toerana lehanareo, na zay fiangonana lehanareo, na zay mpampianatra mampianatra anareo, mba fantatrareo ve zany? Zany tsy maintsy misy zavatra teraka zany. Noho zany de tokony katsaka an'izay tsara indrindra mety ho hitantsika sika mba azahoantsika ny tsara indrindra, fa tsy hoe nolay fiarahana tsara eo sy ny sisa, fa le tena fampianarany Baiboly. Jereo fa indray mandeha ny Israely rehefa nivoaka tany anefitra niaraka tamin'ny miaramilany, nandeha di 7 andro zareo ka tsy nahita rano, de fa saiky maty izy reo, ka nanao hoe raha mba misy mpaminany mantsy eto akaiky eto. Ary ny anankiray taminy, misy anankiray nanantsika eto, Elisa, izy io lay mpanondra dranony tanany Eli. Hitanareo ny mpiara-miasa aminy. Amin'ny fiteny hafa, iny fa eto Elisa zay niara-niasa tamin'ny Eli, eo aminy tenin'ny Tompo. Azonareo ve zany? Tsara ny fampianarana voarainy. De ozy eo ny misy azy, andesika hidiny eny ary anytany azy, satria Eli no nampianatra azy, ka nandray ny fampianarana Eli eo aminy izy io. Hitanareo fa nanova zavatra be zany. Azo antoka, tiatsika ny ampianarana, ka de nandray fampianarana tamin'ny Gamaliel ary Paoly. Fa Gamaliel de io lehilahy ambony namoaka ny safidiny io, no ny tenany nanampahaizana. Ka rehefa niatompoka io fanenjehana ny fiangonana tamin'ny voalohany io, de ozy aoko sika tsy kastanana an'io rahalahy. Raha tsy avy amin'Andriamanitra io de ho foana ihany na ahoana na ahoana. Fa raha avy amin'Andriamanitra kosa io ka miady manolotra an'io sika, de miseho mpiady amin'Andriamanitra. Hitanareo fa nanana fampianarana tsara ihany izy, nivoaka avy teo ambanin'io lehilahy io Paoly, ary nahalala izy fa mpampianatra lehibe Paoly. Koa indray andro tsopo izy io, nefa nanetsika ny fiangonana, efa andeha hisambotra azy ireo. Eny andesika ka endrika hafa kely indray ny amin'ny Paoly raha mbola hito amin'ny fototra ingana. Rehefa lavo Jodasy noho ny fandikan-dalàna, noho ny fitiavam-bola sy ny reharehan'ny fiainana, de lavo niala tamin'ny fahasoavana izy, ary nandeha tany amin'ny fitoerana. Ary ny mpianatra tsy maintsy misy 12 eo, ary ny fiangonana niaraka tamin'ny famendrehany rehetra mba nehoana aminareo ny maizin'ny fiangonana, niaraka tamin'ny famendrehany sy ny fahefany rehetra. Nefa de mbola antapitrisany kilometatra lavitra le tena izy ihany, raha ny tsara indrindra nanany. Reo tsy maintsy mijery olona eto anivotsikisika, zay aka ny toerana io, ary nifidy izy rehetra tamin'ny filokana. Any Matiasy ataoko fa zay, na Matia ataoko fa zany no izy. Fa na de nifidy an'io azy izy reo, ka nametraka azy ho isany 12, niaraka tamin'ireo 12 ka nafeny 12. De tsy nisy zavatra nataon'izy io mihitsy. Teo ihany ny fotoana nanonana ny anarany tao amin'ny soratra masina. Ny fiangonana no nanao ny safidiny teo. Eny reo lehilahy tsara fanahy io, tsy salasalany zany. Lehilahy mahafinaritra io, manampahaizana izy, lalitsaina, nahita fianarana, olona mahafinaritra be. Izy no aka ny toeran'i Jodasy ka hosantsika. Saingy fantatrareo fa indraindray Andriamanitra de manao nyreny raha ny fahitako azy, ary reny safidy zay tena tsy heveriny reny. Eny nahita jiso mifaraingorona kely Andriamanitra, zay kizitina tsy misy toy zany, ka tena nitivazana mihitsy sady nanao hoe hidiny eny aho hisambotra ny tsiraray amin'izy ireo, atsipoka any amponjy izy ireo, zao no ataoko. Io ny safidin'Andriamanitra. Ny hafa tamin'izy ireo naka manampahaizana sy diplomaty, zay ny safidin'ny fiangonana. Hitanareo fa tsy fantatrareo io tonga eo amin'ny altara io, tsy fantatrareo io olona ijoroanareo vavolombelona io any amponja na iza koa. Mety olona mpiady totondro ny endriny, efa niala ny sofiny, efa tsy misy olotra ny masony, ary nefa tsy fantatrareo hoe izy io. Atsipazy fotsiny zay mety ho anjaranareo, zay ihany omeo azy ny teny. Andriamanitra no manao ny safidy.
ary mifidy an'io jiosy kizitina be io Andriamanitra na hoe nifidy azy ranomarina teny amin'ny lalany ary izy idiny eny aho ariaka azy ireo asehoka azy ireo ny mety vitako toy zany de natsipin'Andriamanitra teny amin'ny tany fotsiny izy hoy Andriamanitra io ny safidiko io mitsy tsy ho fahadalàna ve zany raha teo mason'ny fiangonana eny nanenjika ny fiangonana izy io lehilahy mandeha araka ny nofo fa Andriamanitra nalala ny tao anatin-dralehilahy hitanareo ve ny tiako ambara koa nisy fahatsapana nandalovan'ny Paoly firy ny mino fa misy fahatsapana eo amin'ny fiovaha-po azo antoka raha tsy eo zany de salasalako ilay fiovaha-po mitondra fahatsapana ny fiovaha-po ary tsy azonareo fehezina hoe tsy maintsy zao no misy rehefa eo zany indraindray zany mety ho fiobiana indraindray zany mety ho fiteny amin'ny teny tsy fantatra indraindray zany mety ho tomany indraindray zany mety ho fitolokona tsy fantatra ireo ny amin'izany ka de aza miezaka ny amian'io satria samy efa nanam-pirofony tsirairay taminareo fa diso teo amin'izany ianareo metodista ianareo batista ianareo nazerianina na ny pentekotista efa nahita olona nioby mafy arak'izay ahafahany mioby any nefa mbola vitany ny angalatra ny volamenany niofonareo vitany zany e tompoko efa nahita olona nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra toy ny fandrarahana petit pois eo amin'ny trombo maina ary nahitsy tamin'ny fahatsorapo nefa misy barakitsakony eo amin'ny sisim-bavany sady tapahany tendanareo raha misy azo ny anaovany zany mariny zany ka reo zavatra eo de tsy misy profy eo amin'io zay ahafahanareo manaprofo an'izany afa-tsy ilay fiainana iveloman'le olona fa ny volona ahafantaranareo azy koa miankina amin'Andriamanitra io rehetra io izy no mifidy izy no mamory an'io iangony eo ary zay ny fandehany koa raha ny fiainanareo no ahitananareo vokatra eo amin'ny baiboly de manana fomba fiheverana tsara ianareo raha miara-manambara amin'ny fanahy ny fanahinareo fa zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra ianareo eo ianareo niraraka avokoa reo zava-dratsy fahiny rehetra ka tonga vaovao ny zavatra rehetra ary mivelona mpitiavana anareo anananareo ny fiadanana ny fahasoavana sy ny sisa de tena manakaiky ny fanjakany ianareo eo satria la aina ao anatinareo no mamoaka an'io karazam-piainan'io hitanareo raha hoy ianareo o aleloia ny teny tafiteny tsy fantatra aleloia tsy midika hoininy zany tsy navita tsara kokoa ianareo eo noho ny mivoaka eny ary mitendrira migitara nantoy zany tsy midika zavatra zany tsy midika hoininy zany na de niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra azy ianareo na de nioby aza na miazakazaka mivezivezy eo migorodona ary mika mitomany ka lasa tony mamofo tongolo ihany tsy midika hoininy zany na de kely azy raha tsy manohina an'izany tsara ilay fiainanareo andavanandro ka tsy miala amin'izany eny raha manao andro zavatra eo ianareo sady eo koa ilay fiainana de amenina io mahafinaritra zany tsara zany nefa afaka nananareo io rehetra io fa tsy eo zany fiainana zany koa dia tsy ny fiobiana tsy misy atsona ho profony toy zany ho Jesosy nivoany nafantaranareo azy ary ny vokatry ny fanahy de tsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tsy zany ny vokatry ny fanahy tsy ny fiobiana ny vokatry ny fanahy tsy ny fitomanina ny vokatry ny fanahy fa ny fitiavana ny fifaliana ny fiadanana ny faharipo ny fanaovan-tsoa ny famorapanahy ny finoana ny fahalemem-panahy ny fahonona-po zany ny vokatry ny fanahy hitanareo zany ny maizy ny vokatry ny fanahy eny ary eny ny antony ananantsika andreo zavatra ireo tiany izy ireo ny manangana rafi-piangonana hitanareo ho eo amintsika zany isaoran'Andriamanitra zay rehetra mino araka ny fomba inona iazy mizotra makatsy zay zay rehetra mino tahaka anay mizotra makary zay nefa tian'Andriamanitra izotra ketsiny rehetra iakatra eny Paoly taoriny fahatsapana nananan'io de no everiny fa fahatsapana mahafinaritra zany eny ahoana andeha sika hiteny kely amin'io fahatsapana io teny amin'ny lalany ho an'ny Damaskosy Paoly mba hisambotra ny olona sasany teo satria filazantsara de niparitaka teo ny filazantsara de midika hoe vaovao mafaly ka de niely teny rehetra teny izy ireo ary olona maro no nanaraka an'io feny fitiavana sy fifaliana ary tiany tompo Jesosy ary tsy maintsy zay ny fomba nielezany zany Paoly ary de nahazo taratasy avy tamin'ny mpisorona be hoy izy idiny eny aho ka hisambotra azy rehetra ka de nisy andiana mpiambina kely netiny reo mpiambina ny tempoly miaramila de nakeny an-dalana izy ireo ary mbola nandeha teny an-dalana izy sady tena fantany ny zavatra ataony fa tamboka teo nisy zavatra nitranga tamboka teo nisy hazavana lehibe teo anoloany hazavana lehibe eny namiratra toy ny masoandro zavatra mahagaga ny trango io le hazavana de namiratra loatra ka natonga azy saiky namoaka ny masony mihitsy zany ary lavo tamin'ny tany izy de ny tsilany teo amin'ny tany izy ary ny andranitra mety nisy lehilahy folo na 5 niaraka taminy teo moveka nisy nahitan'io hazavana io re lehilahy reo tsy tompoko Paoly nahitan'io tsy voatendro hoan'ireo lehilahy reo ny ahita zany koa mety ahita zavatra ny olona sasany fa ny afy eo tsy mahita hitanareo
koa nahitan'io hazavana io Paoly ka tena nanajamba azy mihitsy zany, tsy afaka nahita izy nandritra ny andro maromaro fa tena azo tsapahitanana loatra taminy zany, ary tsy afaka nahita izy nandritra ny tatioarina rehefa nanoratra an'ireo epistily izy de nanelingelina azy tsy misy toy zany ny masony nanomboka teo ka natonga azy nanoratra tamin'ny soratra vaventy be. Hoy izy indro ny avaventy ny soratra izay nisoratako aminareo, tsy nahita tsara izy tao amin'ny fontsy izy ary nangataka tamin'ny tompo izy mba hanasitrana azy tamin'izany ary intelo nangatahany taminy nefa inona ny lazainy tompo? Ampo anao ny fahasoavako ry Paoly. Hoy Paoly ny fahalemeko ary no reharehako satria hoy izy fandrao irere noho ny abetsaka ny fanambarana de nisy iraky ny devolona lefa teo amiko tsilo tamin'ny nofo ny tsotsoka nisy taona izy nitsaratsara kely aveo de niveriny indray zany ny hoe mitsotsoka de mitsoka ary mitsoka atony ny samby eny an-dranomasina ianareo tsara mitsotsoka an'izany ny onja eny mitsoka ary mitsoka ary toy zany izy nahazo aina kely kokoa de teo amindray zany aveo nahazo aina kely de niveriny indray zany hoy izy tompo inona ny olana tsy esorina miala amiko vesa zavatra zao hoy izy ampo anao ny fahasoavako ry Paoly mansoatra any ihany de nisy any zany hoy izy eny raha tanteraka tsotro zao ny amiko ka tonga lafatra ny rehetra hoy izy ka rehefa nakeo aho de eboebo ary ilaza hoe hitanareo fa tsy misy olana mahazo miany amiko ny tompo rahalahy aleloia ka de famarinana avy amin'ny tenanareo ihany eo voatery manome zavatra kely anareo Andriamanitra tsy ndraindray zay somary ampietry anareo anareo tsara marina zany karazan-javatra zay atonga sainanareo zany fa izy mbola sefo. Tsy mahafinaritra va izy eny tompoko be voninahitra zany ary izy Paoly aveo vao nisy io fahatsapana lehibe io eny raha ny olona am'izao andro zao de olaza hoe soran'Andriamanitra aleloia lananao zavatra ho an'ny tompo voninahitra an'Andriamanitra fa tsy zany Paoly nandalina ny baiboly izy tsy maintsy mifandray amin'ny tenin'Andriamanitra io fahatsapana io. Eny tompoko raha tsy mifanitsy amin'ny baiboly tanteraka zany tsy hoe mijereo fotsiny de hoe ity ny marina soran'Andriamanitra azoko la izy tsy zay ny fomba hanomezan'Andriamanitra an'io, tsy maintsy baiboly ray manontolo io ny rehetra eo am'izany satria azonareo ataony mampiasa n'ity baiboly ty fitorany ny olona tsy mahatoky rehefa miady hevitra fa ezaka izy ireo ny akasoratra masina kely eto de mamantika eto ary maka kely hafa etsindray de miezaka ny anakambana ny miaraka nefa loha hevitra lo samihafa tanteraka zany koa tsy maintsy ataonareo ny mampifanitsy ny soratra masina amin'ny soratra masina toy ny voalazan'ny Isaia ny toko fahavalo amby roapolo tsy maintsy fitsipika miampy fitsipika fitsipika miampy fitsipika kely ety ary kely ery azony mafy zay tsara. Hitanareo zay ny fomba iavy zany fitsipika miampy fitsipika miampy fitsipika teny miampy teny soratra masina miampy soratra masina tsy maintsy miara-miasa tsara izy rehetra. Zany no antony everako fa reto lesona toy zay ananatsika ankehitriny reto de zava-dehibe ho an'ny fiangonana satria mitondra azy ireo eo amin'ny toerana zay ifamatora ny soratra masina rehetra ikambany zany ary ny fahatsapantsika dia tsy maintsy mifamatotra amin'ity soratra masiny ity. Zay le izy raha tsy mifamatotra de diso zany fa toy inona no nandehanako taona maro tsy nalalakorony na izy an'io hazavana namely sy nanjeran'ny Paoly io raha indro ny tontolo ivelany ny soratra masina olona maro reo mpitoroteny de niezaka nanambara tamiko hoe avy amin'ny devoly zany ho lasa mpanao hatsarana ianao ho mpilalao fanahy maloto ianao aza misangisangy am'zany ny bile misy zavatra tsy izy eo aza manao an'izany ry zazalahy diso zany devoly io ry zazalahy ho lasa tena tsy ndrin zavatra ianao ho mpilalao fanahy maloto ianao raha manao an'izany avy amin'ny devoly io rehetra io tsy ara-dalàna zany saingy rehefa tsy te hitorony am'izany saingy rehefa teny amin'ny lalana ho any Damaskosy tsy te hitorony amin'io Paoly mandra-pahitany raha marina zany na tsy ka de nidina nakany Arabia nandritra ny telo taona izy ary nandalina soratra masina. Hoy izy rehefa nivoaka avy tao ankehitriny esory amiko ary hoe zany fantany fa tsy maintsy hiatrika an'ireo fariseo izy tsy maintsy hiatrika an'ireo sadiseo tsy maintsy hiatrika an'izao tontolo zao sy ny tontolo ny jetrisy ka Paoly ary ity baiboly ity dia nisoratany ity boky ny Hebreo ity de nisoratany ho am'izany tanjony zany nataony tsy nahatombony reo Hebreo reo ary nalainy io testameta taloha io ary naseho ny ariary teo amin'ny testameta vaovao zany io no Andriamanitra hoy izy indro zany fa eo am'ireo mpaminany rehetra sy ny sisa atombony etsy amin'ilay andohantsika teo amin'ny toko voalohany hoe fa Andriamanitra tamin'ny andro samihafa tany aloha be lasa tany tamin'ny fanao samihafa de niteny tamin'ny razana fahiny tamin'ny alalan'ireo mpaminany
Zany fomba nitondran'Andriamanitra ny hafa no zany no rimastomi matoetra zany fa tam'izao andro faran'izao no nitenenany tamintsika tamin'ny alalan'ny zanany Kristy Jesosy no amarin'ny Baibolina zay ary le izy ka reo fatsapan'ireo zay lazay zao toy zao hoe fisainan'olona zany tsy misy olona rehefa niseho io anjely io ka nidina teo amorony renirano io azavana io raha nitory teo am'ilay fifoazam-pana voalohany nataoko teny Anjorodalana ka nanao batisa andreo olona rehetra reo ataoko fa rahalahy Filimanina ianao mety isany tam'ilay tsy fantatro raha teo ianao na tsy tam'izany firy ny teo fony niseho teo amin'ny renirano azavana misy olona vela tam'izany veto ny sasany tamin'izy ireo rehefa nidina teo amin'ny renirano zany nefa o reo zavatra kely hita taratra fotsiny io maro amintsika njoro teo mijery an'izany arindro fa nidiny zany ary taona maro tatio arina no porofon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny maso mekanika ny fankatsary zany marina io move ka karazana vinaviny zany move zavatra zay tsy tompoko eto amin'ny Baiboly metsy no andraisantsika an'izany ary anehoana aminareo fa lay tompo Jesosy teo ihany io mitovy ny zavatra ataony mitovy ny fiasany mitovy heriny jereo niteto tamin'ny alahady teo tao ivelany tsy lany teo ampandrina tsy mbola nahita ny lehilahy io teo amin'ny fiainako nivoaka aho ary nanao hoe misy lehilahy eto amin'ny tabernakle ary somary maintimainty ny volony somary mainty jamby izy io sady tsy afaka mandeha eo amin'ny sezakodi misy lehilahy mainty volona defa astany teo amin'ny dokotera Ackerman lehilahy mainty volo lehilahy katolika izy nandefa ny lehilahy mipetraka eto io ary zao ny lazay tompoeny nampitsangana azy de nandeha sady nahita tsara sinsisy inona nanao an'io lay anjely ray ihany izy ilay nampianjeran'ny Paoly ihany raha teny amin'ny lalana akany Damaskosy no mivelona amin'ny fiangonany sy ny vahoakany amin'izao andro zao mifanitsy amin'ny soratra masina rehetra zany zay tsy maintsy maizy an'io ahitana matimaty eo anivontsika andray an'izany sika afaka fotoana fohy zavatra lalina ny eo an'lohantsika raha afaka hiditra amin'izany fotsiny mantsika zao sy raha riva eny vao manomboka miditra ao amin'ny ranolalina zany eo am'izay fantarareo tsara fa fony aza zalakely nananakamory kely zahay to ambadiky lay nonenanay de nivoaka anakeo ary nakao amin'io zahay ankizy madinika rehetra ny boridana zaza eny nanafito taona teo ary zay atretitreto ny alalinan'ilay rano tsy lalina no midobopotaka fa le ankisoa zany ary nasiko kesy tsavony teo nasehoko fa mahay mitsoraka nidioko ny oroko de plof nitsoraka toy zany ary nikarapoka teo am'ilay fotaka nikipoko de nipitipitika tetsiteroa zany nambarako tam'raiko fa mahay milomano nety niverina teo andray andro izy te hitanao milomano nitsambikina ny ala teo ainareo tsara ny soroko ny akanjoko nataoko teo amin'ny kriatrala feny valala de niazakazaka ny antsipo tao anaty rano nikofokofoka teo de nipitika tetsiteroa ny fotaka ary nipetraka teo amin'ny hazo ray dada nipetraka teo izy ary nijery kely amin'ny minitra vitsy izy mivoa amin'io rano miandron'io ary andeha mandro de mody hitanareo koa saiko toy zany fandehany eo amin'ny sasany amintsika zay milaza tena ho kristianina milomano amin'ny fotaka sika marina zany raha mbola mamaka ao aminareo ihany ny hoe metodista pentekotista presbiterianina nanako ny profo nanako lay izy milomano ao anaty fotaka ianareo ndray andro any araka tamin'ny dadatoako niteny tamin'ny foana teo amin'ny 15 na 16 taona izy teo amin'ny renirano zay hoy ary dadato larika mahay milomano ary nipetraka tetsy amin'ny faran'ilay sambo inareo tsara nahazo ena tsara sady nananatoko nalainy fotsiny lay voy ary natosiny ny ala teo ary telo metatra teo ny alalin'ny rano hafa ny fandehany teo nisy kofokofoka sika tsy mbola renareo tamin'ny fiainanareo teo ho voatosika koa ianareo ndray andro any ka tsaratsara ho anareo no mahalala ny toeranareo eny tompoko raha mahafantatra azy ianareo tsaratsara ho anareo no tena mahafantatra azy mariny zany fa eto sika de hiditra ao amin'ny rano lalina zay andetika ianareo raha tsy kristianina miorina sy matavy tsara ianareo mario lay teny Paoly nahitan'io aloha izy de niverina tany amin'ny testamenta taloha izy ka nahitan'izao hitany io fahatsapahany io fa tena izy fa ino ny zavatra namely sy nampianjera io azavana zany azavana lehibe no teo namiratra tony masoandro tena teo anatrehany hoy izy risoly nahoana ianao no manentsika hoy izy tompoko iza moa ianao zay enjehiko hoy izy zany Jesosy no heveriko ho lehilahy ray izy io zay nisolatra teo amin'ny tanany arak'izay nambaran'izy ireo fa niseho tamin'ny fivoriana hoe nisolatra ny tanany sy ny lohany tsy ho vatany io tsy ao amin'io vatany io hitanareo azavany izy eto Saoly fony teto tany izy de nanao hoe avy amin'Andriamanitra aho iverina amin'Andriamanitra izy teo lay anjely nitarika ny zanak'Israely tao amin'io azavany io nanerana ny tany efitra niveriny indray io azavany io izy ary hitany Paoly zany avy amin'ny testamenta taloha hoy izy zany Jesosy lay anjely ny fanekena ary tonga nofo izy mba anafitra atsika tsy naka endrika anjely izy hitantsika tamin'ilay toko teo aloha zany efa ndonitsika tsy naka toetra na anjely mihitsy izy fa lay taranaka Abrahama
mba hafantarana azy ka ahafahany olona hita an'Andriamanitra. Amen. Eny ozy iverina am'izany ary rehefa nahitan'io Paoly de ozy azo antoka fa izy le teo. Izy ilay teo nisy fahatsapana teo amin'ny Petera ndray alina raha teo am-pivavahana. Io hazavana io ihany niditra tao amin'ilay trano nanoka baravarana teo anatrehany de nivoaka teny an-dalabe izy ary noheverin'ny Petera ho nanonofo izy noho izy voaositra loatra. Tsy fantany akory zay nitranga ozy vao avy nifo ve za zany nefa ety an-dalabe ty za ary nidina tao an-tranony Jaona Marika izy de nisokafan'ilay tovovavy kely ny varavarana. Nisy ramatoa kely teo amin'ilay fivoriam-bavaka nisy olona nandodo baravarana nisokafany varavarana. Ozy ino fa Petera ty eto ty nivavaka ho azy anareo mba hivoahany fonja nanafaka azy ny tompo. Oreo toizana ihany tompo afa izy ora vehivavy efa mijoro eto ambaravarana izy mandodona. Tsy nitsahatra nandodona fotsiny Petera ampidiro ora vehivavy Petera io tam'izany andro zany. Eny mbola misy an'izany ihany eo amin'izy ireo nisy zavatra kely nisokatra nisy faritra kely azo nisokafana teo mba izy ireny antany ivelany hitanareo alohany amelanareo ny vahinareo miditra. Tsy maintsy fantarinareo hoe iza ny mandodona ny varavaranareo satria nisy jola tam'izany ka raha nanoka baravaranareo de onivonoiny ka de nivany izy ireo ny varavarana ora vehivavy Petera io. Oreo la maty izy zany efa nianjeliny zany ao zany hitanareo efa niditra ao amin'ny vatana be voninahitra io izy. Anareo tsara itefan'io zany tsaronareo ve ny fomba nanazavatsika an'io de ilay diamondra lehibe ny amin'ny fomba namoahany taratra an'io hazavana io ny amin'ny fomba niverenan'io teo amin'izany ny aoravy ty taberina kely ety an-tany ty manana anankiray efa miandro sika ary noheverina izy ireo efa maty Petera hoe efa nitsa ny vatana ratsy io ka efa levina afaka andro vitsivitsy efa niditra ao amin'ilay anjeliny izy na lay be tsy hoe lay vatana be voninahitra fa ny teofaniany de lay vatana efa namboarina tsy afaka raisy tanana zany tsy misy tanana ho raisiny io toy zao nefa de araka nendriky ny olona zany nakeo izy ary nandodo baravarana ora vehivavy tsia Petera io mijoro eo izy nosokafa ny varavarana de niditra izy indro fa teo izy eny io hazavana io nanafaka ny Petera ankehitriny toy ny fomba nisy tamin'io voalohany fa Paoly teo amin'ilay fiangonana voalohany nahita n'io hazavana Andriamanitra nanjelanjelatra teo amin'ny Paoly io zavatra io ihany nidina eny afaka ilazany io rehetra io ny olona nefa tsy mahamarina an'io zany fa rehefa manaprofo zavatra Andriamanitra ny asa voaka an'izany manaprofo an'io aveo manaprofo an'io koa ny fankatsara ary ny zavatra rehetra zay nataon'ny tompony nanaprofo tamin'ny fomba tanteraka tsy azo lavina fa Andriamanitra io tamin'ny soratra masina tamin'ny fiasana tamin'ny zavamisy nefa tsy hainao an'izany izy ireo. Jereo ny eto amin'ity tabernakly ity eny tsaro fa fantatrareo zao tsy vahoaka benta de avitsika tsy ananatsika ny toerana asiana azy ireo rano marina nefa jereo tsara ny fivoriana toy itony de zay ivoritsika ho an'izao de tokony anintona ny false ity saingy maty izy ireo maty tanteraka izy ireo manana maso izy ireo fa tsy mahita. Hoy ianareo hoe rahalahy BRANHAM tsy akany amin'ny dokotera ve izy ireo ary tsabony maso tsy hainy tsabony io karazana fahitana io. O Jesosy raha mba nafantatra ianareo de ho nafantatra ny androko. Ozy ry fariseo jamba afantatrareo ny amatatra ny tareny lanitra fa ny famantarana ny amin'ny fotoana tsy hainareo fantarina mandeha fotsiny ambony lohanareo ve zany. Enoy jereo rehefa famantarana ny velomantsika eto eny tsy misy afa-tsy iza ho amanokana lehilahy tsotra tsy mpitory-teny akory azy raha zay no resahana tsy nahita fianarana raha zay no antsony zao tolo zao hoe mpitory-teny ary olona mahatra sy tsotra ihany sika jereo ny trano misy atsika eto jereo anereo katedraly amin'ity marainy ity izay misy an'Andriamanitra nefa jerena zany no zava-dehibe nijoro teny araka tamin'ny famirapiratany rehetra sy ny fahatsaratarehany koa Moaby fa ny Israely kosa tao amin'ny tranolay nefa taiza Andriamanitra. Nisy an'io andiana olirolery io tetsy ambany tetsy niaraka tamin'ireo fahadisoana rehetra nataon'izy ireo saingy Balama lay evekany de diso tamin'ny fahitana io vato lampony kapohiny io menarana varahany io andriafo io jambany maso tsy afaka nahitan'io izy ozy eritreritry ireo fotsiny zany nefa de teo izy isaorana Andriamanitra eto izy eto Andriamanitra ary manao toy ny zavatra nataony tamin'izany ihany izy ary ataony zany mampitany soratra masina amin'ny soratra masina sika tsy mbola nanondro ny tenany tamin'ny karazan-javatra mijoalajoala mihitsy Andriamanitra raha teto tany fa nitoetra trano teo anivony vahoaka tsotra sy manetry teny izy. Ary eto izy zao marainy zao manao zavatra mitovy ihany manamarina an'io ny soratra masina manamarina an'io ny fankatsara eny zany ny antony itodiako amin'io sary io de tsy hoe satria eo ny tenako fa mpanota ihany voavotsy tamin'ny fahasoavana tahaka anareo fa ny zahako lazaina de zao hoe miaraka amitsika ny fanatrehana zany ny tena zava-dehibe
eny raha hoe nanao elisa ao amin'ny vatany iray izy raha tsy manam-pinoana mba ino an'izany ianareo dia tsy asoanareo mihitsy zany tonga tany amin'ny azy izy fa niazy tsy nandray azy zany ary no antony eto tanàna am'izao andro zao eny afaka nomboka fifoazam-panahy eto eo amin'ny trano lehibe ray nantoy zany nefa tsy vitanareo mihitsy ny azo olona maro inan'io tsy te initsotro zao izy ireo tsy hainy atao zany efa tapitra ny androny raha zao leson'izao ihany anio maraina any Afrika de mety azo olona ray alina farafakeliny fanahy ray alina ho an'i Kristy raha iny fa mety mpanota anankiray mipetraka atony eto nantoy zany hoe olona azony fehmorana saingy tratra ao am'izany ny akamarony ka tena efa tapitra tsotso zao izay fotsiny ihany saingy ne zany lazaina de zao tsy mifanipaka ny soratra masina eny na lehibe to inona ny fahatsapana nananareo raha tsy mifanitsy amin'ny soratra masina zany de diso ny orimastomim na tsara to inona aza lay mpaminany raha nitena izy ka tsy nirehitra teo amin'ny orimastomim reo azavanyreo de diso zany na tsara to inona ny endrikilay nofy raha tsy mirehitra eo amin'ny orimastomim zany de diso rehefa ny farany fisoroanan'io de nametraka avony baiboly ny Andriamanitra o Paoly raha misy anjely avy any an-danitra tonga Galatianina 2:8 ka itoro filazantsara hafa no zay efa nitoriana taminareo de aoka voaoziny izy lay anjely avy any an-danitra no niteny tamin'ny Jaona mpanambara zay Andriamanitra tenany mihitsy za Jesosy no naniraka ny anjeliko mba anamarina na aneo andreo zavatra eo ozy raha misy olona anampy teny ray am'izany na nasotra teny ray am'izany de sorona amin'ny bokin'ny fiainana ny aminy itino izy ny baiboly no zany reto fahatsapany reto sy reto zavatra mitrangy eto amintsika eto reto raha tsy voamary ny tenin'Andriamanitra zany de ho diso sy raraiko zay mety ho fitrangany ho diso zany ka de tena fahamarinana araka soratra masina zany faly tokoa fa isany eo amin'ilay vatany Kristy lehibe ankehitriny andesika zao iditra amin'ilay lesona eny namarana sika tamin'ny lazana hoe koa am'izany satria ny manodidina atsika tsia mialatsiny zany de iny eo amin'ny 2:12 namaky an'izany saingy tsy nandalina an'io za rahalahy Normanna mipetraka ao an-tranoko izy zao ary fatany fa voatonga omaly ary malaly raha etsy fa voatonga ny any fotoana nananako namakina soratra masina etona de tamin'ny mipetrahako teto vao minitra vitsy zay marina zany tsy hoe nandalina an'io fa ny any fotsiny any anomezany fanay masina zany arak'izay itiavany azy fatany toerana misy ny olona zay mila an'izany ka raha misy zavatra mboamboariko lazaina atao tsaiko de ho diso zany fa raha izy fotsiny no avelako anao an'io de izy nitondra zany avy hatrany eo amin'ny toerana tokony isy azy hitanareo aza manany am'izay olona zay nareo fa tsy anareo no miteny fa ny raizy mitoetra ao anatinareo izy no miteny eny ny toko farany lay toko teo aloha naneo an'izao sika hoe ataotsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina any am'izao famonjena lehibe zao sika de lay nitoriany Jesosy tompo tamitsika tamin'ny voalohany de izy reo zay nandre azy to reo zavatra nataony Jesosy ihany mba nehoana fa mitrangy atao amintsika mihitsy reo zavatra reo anjelin'Andriamanitra raha ihany asa raha ihany profo raha ihany mitovy ny rehetra mitovy amin'ny lafiny rehetra filazantsara raha ihany tena mifanitsy amin'ny teny raha nampianarany tompo zany ka anao mafiny reo mpianany zay efa retsika Paoly ihany koa isan'izany ataotsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina any am'izao famonjena lehibe zao sika eny lazanzany teo amin'ny Hebreo ny ano azy Paoly eny tsy nanana rakipeo izy reo toy ny ananatsika eto am'izao andro zao saingy nanana mpitatsoratra nipetraka teo ry zareo nandray an'izany antsoratra raha teo ampitorianan'io Paoly ary zay no anaovantsika an'io eto raisitsika avy amin'ny fanaovana olonapeo zany ary reny olonapeo reny miparitaka maneran-tany eny mba nehoana fa fahamarinany zany tsy verimaina ny fivavahantsika fa io mihitsy no fitsanganany Jesosy Kristy zany zavatra zany mihitsy ka tsy maintsy tandrematsika zany eny aza mialy eto am-piangonana androany ka anao hoe indro to mahafaly any makany tiako ny mira sady mahafinaritra ny vahoaka eo amin'ny fiangonana kely efa toitio aza manao an'izany ry lalahy aoko ao lehilahy fony fonareo zao atao eto anao zavatra ny amin'io tsy maintsy mivoaka eny aho ahitako raha vitako ny andraisan'ny olona iray famonjena ary aza mivoaka eny ka anao hoe isaran'Andriamanitra raha tsy bebeka anareo de horinga tsia mandehana amin'ny fahalemem-panahy endre taka ny menarana ary moraha taka ny vony malala hitanareo zay ny fomba adianareo antony lay olona raha pipy akoho izy de amresa momba ny akoho amin'ny fotoana fohy hitanareo avy eo tampotampokeo resaka ny amin'ny tompo ianareo raha tatsah izy resao sahany raha mpivarotra fiara izy resao ny amin'ny fiara ny fotoana fohy tsara tarety fiara eto aminao ty sinsisa hitanareo mandra-pandrobanareo ny fanahy rehefa hoy ny ray
zay fotoana zao iresahana amin'ny amin'ny fanany azonao kopahana kely ny afo hoe fiara tsara tarehy izy ty fantatrao fa nivoatra be ny fifamoivoizana amin'izao andro zao efa lasa mifanakaiky zao re firenena maro de re tanàna eto amin'ny firenentsika efa mifanakaiky afaka efa manga ny sakaiza ny reny fantatrao fa zavatra mahafinaritra manana fiara toy zao amidinao zao eny tompoko zany mihitsy hainareo tsara amin'ny fokajigarana izy na inona koa izy reto fiara tsara izy reto efa mba nieritreretinao ve zay mety neverin'ny olona fahindra nahita zavatra toy zao izy reo toizany hatrany ianareo tsara afaka kelikely de hoe eny zany mihitsy fantatrao tsara fa zao ihany koa no ateraka zany mitondra antsika tony amin'izao ananantsika zao raha keo fifahazam-panahy ohatra afaka nivatsivany firenena faingana ny olona lamontsy fifahazam-panahy hitanareo fa manokatra lalana foana nataonareo hainareo tsara raha misy zavatra tsapanareo manakandalana de atsary faingana zany miova lalana tonona zany lay dokotera tany foniksa hoe tompo fenoteny tsara ny vavako ary donikely aho raha ampy ny voalazako hitanareo donikely raha ampy ny voalazako eny mario eto anomboka avy amin'ny toko fa 15 sika nany andininy fa 15 eo amin'ny toko fahatelo arao tsara neto raha atao hoe anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana ankehitriny jereo tsara nyresahany Paoly eto eny izao ny voalaza anio na de efa ela toy zany azy hiditra amin'izany sika afaka fotoana fo hoe anio efa ela toy zany hita eo amin'ny toko manaraka zany na de efa ela toy zany azy atao hoe anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana fony izy ireo nahatezitra n'Andriamanitra eny andesika maky ny andiny manaraka fa izy amony nahatezitra azy rehefa nandre eny inona nyresahany eto ny filazantsara zay rehetra netiny Mosesy niala tany Egypta va ary izy nahatezitra azy 40 taona tsy zay nanota va ka dia niapatriapatra tany anefitra ny fatiny andesika hijarina kely eto ny fahasosorana fony izy ireo nahatezitra eny inona nataon'Andriamanitra teo eny miezaka amin'ny teny Paoly eto hoe inona no nitarika azy ireo nivoaka ny Egypta Mosesy ve tsia Mosesy de nofo natao fitaovana eny manana fototra iangasy sika eto titsika ny andray afantsiny eto rehefa ho tonga eo amin'io ampahany eo io sika afaka minitra vitsy de ho hitanareo zany eny nomen'Andriamanitra fitsaharana tsy nitombona tsara ny vahoakany tany Egypta izy reo tsy teo amin'ilay tena toerany tany ivelany tandrazany vahiny sy mpivahiny izy reo ary Andriamanitra efa hitondra azy reo avy ao amin'ny toerana nonenan'io atao Egypta hoawa tandrazany endriky ny ankehitriny zany tsy mitombona tsara sika tsy maharitra ny eto tananjazakely maroroka amin'ny lalao kanety zazavavy kely amin'ny saribakolo milalao fa tampitampikeo lasa fotsy volony tena ary lasa miketrony misy zavatra tsy mandeha amin'ny loniny eto tsy eto ny fonenantsika tsy amin'ny toerana tokony isy atsika sika zany no antony ilazantsika fa vahiny sy mpivahiny sika nisy zavatra ary nitranga misy raha matoy kely nilaza tamin'ny maraina atao amin'ny efitrano ny amin'ny ny omezany olona azy indraindray hoy fa riana bavy malala tsy isan'ireny olo reny ianao vahoaka miavaka sika ony zanako vavy ry dada nisakizy vavy toy zao zao nanao zavatra toy zao zao zay nataon'izy ireo hoy fa jereo ry malala rakipilany Elvis Presley eny amin'izy ireo hoy tsy mila azy ireo atao trano koa ozy nefa ry dada zazavavy mafinaritra izy ireo hoy mety zay ngamba tsy misy ilazako sy anoherako an'izany fa misy zavatra hafa kosa miavaka sika miavaka sika tsy hoe sika no te hiavaka fa lay fanahy ato anatsika no efa tafavoaka tamin'izany ao amin'ny tontolo hafa ianareo rehefa makany Afrika tsy vitako ny ampifanitsy ny tenako amin'ny fomba fiainan'izy ireo tsy miakanjo ry zareo mitanjaka izy ireo ary zavatra efa alony tsy poniny efa misy bibikely ka zay no aniny fa na izany aza tsy mampaninina azy zany hitanareo nefa hafa ny eto fantary fa nisy fotoana sika rehetra ny nanao toy zany saingy ny civilisation no taizantsika ary natonga antsika ho hafa ary ny fivapo no nampitombo an'izany amatapitrisany amboniny tsy mila andreo zavatra zao toy zao lo intsony sika Kristy no nanao antsika ho kristianina toy ny nanovan'ny civilisation antsika ho madio ary mario fa tsy zay ihany
fa milaza ny tenantsika ho vahiny sy mpivahiny sika tsy avy am'izao tontolo zao sika ka de tsy misy tianareo ifampirarahina am'izao tontolo zao mihitsy ary efa lasy ireo zavatra ireo. Eny nidina tany Egypta ny Israely, tsy Egyptianina izy ireo. Na Egyptianina enatra ho an'ny Egyptianina ny mametraka ny tanany eo amin'ny ondry, nefa mpiandry ny Israely. Ary toy inona no tsy maintsy fiatraika an'izany teo Mosesy taoriny lazany rehetra tamin'ny maha Egyptianina nefa iandry biby fiompy. Tsikatra ve ny voalazan'ny Farao tamin'ny Josefa sy ny sisa fa vetavetany zany hoy izy mpiandrondry ny avanao. Fa ny Egyptianina de tsy afaka na de ny ametraka ny tanany eo amin'ny mpiandrondry akory aza. Vahoaka hafa izy teo. Ary toy zany ny eo amin'ny kristianina am'izao andro zao, rehefa nateraka indray izy, zany tsy fahaltona ho azy ny mifampiraraha amin'ny olona misotro sy manao vazivazy maloto ary ny vehivavy mitanjaka ary zay rehetra zany ka fahaltona. Oh, isarana le tompo, mpivahiny eto sika, vahiny eto sika. Efa niova fo lay fanahy ary mitady an'ilay tanàna, tsy misy vehivavy manao sorty sika. Mitady tanàna zay tsy misy toerana fisotroana labiera. Mitady tanàna sika de zay itoerany fahamarinana. Ka de mpivahiny sika. Noho zany nidina tao amin'ny andianafo lehibe ray Andriamanitra toy ny hazavana faribolana, nidina tao amin'ny romemiafo ary nanomboka nanambarany tena tao Mosesy izy aloha. Ho Mosesy, fantatrareo ny fomba nakatsika an'io lesona io ndray ariviny, ny zava-nisy rehefa teto tany Jesosy. Hoy izy eny fony tsy mbola haro Mosesy de fa zany hoy izy. Jesosy tao amin'ilay romemiafo io, tao amin'ilay andriafo. Lay Jesosy am'izao andro zao de mitovy ihany. Fa nanambarany tena tao amin'ny andriafo ray izy ary nazo fahatsapahany Mosesy. Nidina tany Egypta izy, nitory ny filazany tsara, ny vaovao mahafaly ary famantarana sy fagagana maro no nanaraka azy. Azonareo ve zany? Toy zany ihany ankehitriny. Tsy zany ihany fa rehefa tafavoaka ireo Hebreo reo ka nandeha tamin'ny Mazava, de io andriafo ray ihany no nitarika azy ireo. Ary laza ny Baiboly hoe aza maka fanana Andriamanitra. Jereo zao, avela ovakiko zany. Raha atao hoe anio raha ian'ny feony anareo aza manamafy ny fonareo, le feo miteny ao am-ponareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Fonina tesitra azy izy ireo, enoy. Fa iza moa natesitra azy rehefa nandre? Firy malala fa natesitra n'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana Israelita? Nimonmonina izy ireo tena nandeha teo mihitsy Andriamanitra ary efa azon'izy ireo io rehetra io tampotampoka teo nisy olana teo amin'izy ireo. Indro fa teo ambonin'izy ireo teo io andriafo io, tsy fantatro raha nahitan'io izy ireo na tsy, fa Mosesy aloha nahitan'io. Ary teo ambonin'izy ireo zany sady nijery an'io izy ireo. Ary efa nakeo izy ireo andeha atao hoe raha tsy nahitan'io izy ireo, tsy fantatro na nahita izy ireo na tsy, nandeha teo anatria zany. Nilaza ny Baiboly fa teo zany, voalaza fa nandeha teo anatrian'ireo olon-kendry lay kitana. Tsy nisy nahita zany afa-tsy ireo olon-kendry, nandalo teo ambonin'ireo tompo fitiliana rehetra zany, nikitana ny naizan'izy ireo ny ora, nefa tsy nisy nahitan'io afa-tsy ireo olon-kendry. Nomena azy ireo ny ahita zany. Ary ireo olon-kendry reo no nandefasana lay kitana. Ary ny andriafo de nalefa ho eo a Mosesy, fa Mosesy nalefa ho any amin'ny zanak'Israely. Ary natao anaraka ny Mosesy izy ireo, afaka nahitany Mosesy izy ireo, ary Mosesy nahita le hazavany. De lasa izy ireo, nisy nitarika azy ireo, ary raha nivoaka izy ireo, de tonga teo amin'ny ranomasina mena. Ary tsy mbola nahitan'ireo famantarana nisy fahagagana sy ny sisa rehetra ireo niseho izy ireo raha mbola teo amin'io tany Egypta ratsy io, afa-tsy rehefa nivoaka niala teo nandritra ny diany ka vao niova fosy tafavoaka. Avy eo tampotampoka teo nisy olana nahazo azy ireo. Tian'Andriamanitra ny mitondra anareo eo amin'ny olana, tiany mametraka olana eo ary mijery an'izay ataonareo ny amin'io izy. Ka de nakato nitsotro zao ny ranomasina mena ary tampotampoka teo nalefa nandeha teo amin'ny toeran'io ry zareo. Avy eo ny raha nanenjika azy Farao, hitanareo hoe toy inona ny itiavan'Andriamanitra manao an'io? Tiany mampiseho ny heriny sy ny fitiavany Andriamanitra izy, ka de tiany fotsiny maneho aminareo ny maizy azy. Amen. Ary zao ny olana misy am'izao andro zao, hoy ny olona efa lasa reny andro eny, tsia fomba ahoana nafan'Andriamanitra maneho ny tenany, nefa karaza zavatra toy zany nampianarina anareo, nefa tian'Andriamanitra ny maneho ny tenany. Ino fa tonga teo ny zanak'Israely nandeha tamin'ny hazavany, Mosesy no nandeha teo alohany,
teo ary izy ireo andeha ary sika ity no lalana miantso Andriamanitra eto ampivoany sika ho any amin'ny tany nampanantenay sika. Alleloia, teo ary izy rehetra nioby sy nitsambikina ary nandalo fotoana mahafinaritra ianareo tsara ary tampotampoka teo nierika izy ireo ary nanao hoe ino ry vofokry nisy anankiray taminy nananika any avoana nanao hoe indrisy nitafiko farao io. Hoy Andriamanitra, ino natahoranareo? Tsy nonareo angany zavatra nataoko tany. Inona ny mampanahy anareo? Nahoana ianareo ny mampatesitra? Rehefa teo ary izy ireo niantaka teo Mosesy ary nitarana ho azy ireo teo amin'Andriamanitra. Nosokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena dia niampita teo izy ireo. Nakatony taony fahavalony, zany ny fomba fanaovan'Andriamanitra azy. Aza matahotra, aza tsy matompona, aza kizitina, matesitra an'Andriamanitra ianareo. Dia inona ny nataony? Toa hoe eny nisy fitsapana lehibe teo amintsika isaoran'Andriamanitra efa nandalovantsika io. Tsy eo amintsika intsony zany, eo amin'ny diantsika ho any amin'ny tany nampanantenay sika. Nefa nitarika azy ireo nakany any efitra vetrany izy teo amin'izay tsy nisy rano. Azonareo saintsainina ve zany? Andriamanitra teo lay vahoaka masina anao masinina nefa nitariany avetrany teo amin'io fandrika io. Avy eo anefa navoakany tamin'io fandrika io dia nitariany avetrany teo amin'ny toerana tsy misy rano. Nefa azo natao tsara nitondra azy ireo tamin'ny lalakafa izay nahitana rano. Eny azo nasiana reny rano teny amin'ny lalany rehetra teny raha zay nitiny. Azo nivakina noho ny hafaliana ny tendrombohitra rehetra ka hisy rano hipiritsika avo any amin'ny 5.0 metatra raha zay nitiny. Azo antoka fa vitany zany saingy raha zay ny nataony dia mora loatra. Isaorana ny anaran'ny Tompo. Nahoana Andriamanitra no mamela azy zao hitranga raha BRANHAM? Nahoana no ataon'Andriamanitra io? Andriamanitra no manao zany, avela ho any ataony. Marisoa fotsiny rahan'Andriamanitra io. Ny Tompo no mitondra ny lalany marina. Tompoko, manova inona zany? Very avokoa ny volako raha BRANHAM, eny isaora Andriamanitra na izany azy. Zao no nataoko ary zao no nitranga ny tafidrivotra ny tranoko. Isaora Andriamanitra na izany azy. Ny Tompo ny nanome, ny Tompo ny nanaisitra, isaorana eny ny anaran'ny Tompo. Marisoa fotsiny ihany. Ho amin'ny voninahitra Andriamanitra avokoa zany. Fantatra Andriamanitra tsara ny ataony. Ny sasany andalo rano, ny sasany andalo tondra-drano, ny sasany andalo fitsapana mamay, nefa samy andalo eo amin'ny rano rehetra. Zany ny fomba hitariany antsika. Marina zany. Tsapako fa atao azoko ataony mijanona kely eto arika. Zany ny fomba hitariany andreo zanany malalany. Tsapanareo fotsiny ve fa eny tsy mpitsapisaina fa mba tsapanareo fotsiny ve io fanafely fitiavana mandrakotra nyty trano ty ankehitriny io? Ahoana raha hoe nisokatra ny masonareo amin'izao fotoana izao ka mijery ny zava-misy eny amin'ireny rindrina manodidiny reny sy ny miakamidiny eto amin'ny reto lalatsara reto. Elisa ndray maray fony jamba tsy nisy toy zany io zazalahy io. Dia ozy jereo ane Sirianiny etsy ozy nefa be lavitra ny momba antsika. Ozy tsy mahita nisanisa. Ozy Tompo sakafo ny masondra zazalahy. Nijery ny nanodidina ny mpaminazy zokiolona izy fa nanodidina rehetra teo ny rehetra afo ny tendrombohitra feno soavaly afo sy kalesy afo resy lahatra izy teo. Ozy ivoakany fotsiny sika ka mely azy ireo amin'ny fahajabana. Nefa nanana ny fahitany tsara tony rehetra ihany izy ireo saingy jamba taminy. Ozy mitady any Eliva nareo rehetra io. Oreo Tompoko avifa sehoka nareo toerana misy azy. Nefa izy ihany nitondra azy ireo io. Tsy fantatra izy ireo zany. Toy zany koa no misy ankehitriny. Eto Kristy, eto ny fanahy masina. Manantony ny efa nataony hatramin'izay ihany. Nefa dia jamba amin'izany zao tontolo zao. Tsy fantatra izy ireo io. Tsy haiko loatra ny amin'io fa ny pastorako ry olona mahantra miofakofaka. Hitanareo ve tiako ambara? Jamba any amin'io izy ireo. Tsy fantatra izy ireo io. Andriamanitra no mitarika. Ankehitriny niakatra izy ireo nanivatsiva ny efitra siny dia tsy nisy rano teo. Efa nomanin'Andriamanitra avokoa io rehetra io. Nahita rano niangona izy ireo dia nanao hoe io la izy nefa tsy afaka nanandrana io akory zareo. Na tsy raviny zany. Zany ka ratsy noho ny solofara 100 isan-jato. Hitanareo toy ny atody efa aloha ianareo tsara. Matsiraviny zany. Poziny io. Eny ny antsonan'io dia efitra siny. Nisy azo rofia maromaro naniry teo ary teo amin'ny nanirindreo rofia ireo noho ny voan'ny rano. Dia Mosesy aza hoe Andriamanitra nahoana izy ireo? Nahoana napatesitra izy ireo? Eny raha zay no nataoko tamin'ny lasa tsy vitako ve nanao zavatra ny amin'izao toe-java-misy zao? Raha nanafaka anareo tamin'ny fanafian'ny aretiny iray izy moa tsy vitany ny amoaka anareo amin'ny ray hafa. Nanala anareo tamin'ny olana iray izy tsy vitany ve ny amoaka anareo amin'ny ray hafa? Isaorana ny Andriamanitra raha nanafaka tamin'ny fahotana izy dia afaka moka avy ao am-pasana. Andriamanitra izy manova inona ary ny zava-misy? Marisoa hatrany azony eo any masonareo. Hoy izy raha nakatoko ny ranomasina mena ary naletiko tao ny Egyptianina tsy afaka anao zavatra ny amin'io rano io ve nahoana ianareo no manao zay mahatesitra any amin'izany? Ny tsy finoanareo. Manao zay mampatesitra ianareo noho ny tsy finoanareo. Eny ny teny nampiasaina eto dia ota.
napatesitra natao zao no antony nanaovan'izy ireo anio ny tsy finoana tsy nivoaka teny mihitsy akory izy ireo ka nyloka eny sisy toy zany tsy nakavadin'olona mihitsy akory izy ireo ka nivoaka teny nandanga tsy zany nataon'izy ireo nefa voalohany aloha tsy zany natao hoe ota ny mivelona amin'ny fitsakatsakana de tsy ota ny sigara ny paraka ny toka ny loka ny teny ratsy ny mianina sisisy tsy zany ny ota vokatra teraka ny tsy finoana zany ataonareo zany no ianareo tsy mino raha mpino ianareo de tsy hanao an'io zany no antony lazany jesosy hoe zay mandre ny teny ka mino zay naniraka ny manana fiainana manak'izay tsy hoe milaza tena ho mino fa tena mino io la izy zany manao ankilany an'ireo mpirofofototra rehetra nananareo hitanareo eny izay ala izy tsy hoe zay mandre ny teny ka mika tsy hoe zay mandre ny teny ka miteny afiteny tsy fantatra tsy hoe zay mandre ny teny ka misy raha eo amin'ny tanany na eo amin'ny tavany na ino koa tsy zany akory zay mandre ny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoe amin'ny fitsarana mihitsy fa efa tafafindra ny ala tafafatesana ao amin'ny fiainana inona moa ny ota ny tsy finoana raha vao misy zavatra kely mipotra raha tokony andeha avetrahany eo amin'ny soratra masina ka hitana marina zany na tsy ho ianareo za hitanareo de toizanareo ihany ny ataonareo eo hitsahana presbyterianina toy zao ihany hitanareo ataovy ary ry jabo ary matesitra an'andriamanitra ianareo rehefa manao zavatra andriamanitra de miandry ny andraisan'ny firenenan'io izy nefa de zao ndray fantatrao tsara fa eny tsy malalany amin'io hitanareo miandry ny olona azo an'io izy raha linany amin'io anareo de hipetraka ary aka ny soratra masina anadiadiny amin'io ary andalany amin'io anamarina tsara ary ahita raha mitrangy zany raha toka efa nambara raha teo fa hitranga sinsisy de ho azonareo zany eo amen ankehitriny mario raha atao hoe anio raha ian'ny feony anareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana fonotesitra tamin'izy ireo andriamanitra hitanareo tsara fa iza moa no natesitra azy rehefa nandre nandre ny filazantsara ny toriany mosesy tsy izay rehetra nety mosesy niala tany Egipta va firy ny malala anisan'ny olona voavonjy tamin'io andiany nivoaka voalohany teo io firy roa marina zany firy ny malala ny anarany marina zany Kaleba sy Josoa izy roa ihany tamin'ireo roa tapitrisa mahery eno zao ary izy ny andiny fa fito ambe folo ary iza no natesitra azy 7 taona noho ny tsy finoana tsy zay nanota va tsy nino raisondrakibolana ary zao midika ny ota raisondrakibolana ny amin'ny baiboly tsy finoa zany ny tsy finoana ny ota zay tsy mino de efa voaheloka raha teo o ny masidajana 4 eny voaheloka raha teo ka de ny apatrapatra tany anefitra ny fatiny ary iza no ny anianany fa tsy hiditra any amin'ny fitsaharany ny tsy finoanareo tena tsy ho vitako mihitsy ty toko raisiko ty nefa jereo fa zany ny olana misy eo amin'ty fireneny ty am'izao andro zao efa nanivatsiva an'ty fireneny ty reo famantarana sy fagagana maro inona ny ataony tsy mitsahatra manome lamosina an'io ary ozy ianianako fa tsy amela azy ireo hiditra ao amin'ilay tany efa alehany aho inona ny olana eo amin'ireo fiangonana lehibe reo ankehitriny ny tsy finoana atezitra n'Andriamanitra halleloja vita ny alangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'reto vato reto niezaka izy nanome azy ireo ny filazantsara nefa nanamafy ny fony izy ireo nanao ny tena no antoko-ponoana izy ireo ary nanangana andreo anaram-piangonana kely fa zao ninonay ary zay ihany ka de tsy afaka hiditra eo Andriamanitra aizany misy azy ireo ankehitriny navela kilabao la iandiany kely sy matoky nananan'Andriamanitra ny nandroso teo niaraka tamin'ny famantarana sy fagagana maro de nandefa fitsapana teo aminy izy ny zanaka rehetra manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy zahatoetra sy tsapainy zanaka no fanina vao misy zavatra kely mitranga angamba tsy misy dikany eo ranomarina zazasary nareo fa tsy zanak'Andriamanitra fa ny zanak'Andriamanitra de lay taranaka Abrahama zay niatso an'ireo zavatra tsy nisy ireo ho tony misy laza Andriamanitra de mandroso atrany amen na inona lazay ny olona na inona fanoerana mandroso atrany izy ireo nahoana nahoana efa nilasa Andriamanitra 5 taona ny andrasany an'io zazy io na ny fanohitra to ino na ny fandian-javatra ary nampisaraka ny tenany tamin'ireo tsy mindreo izy amen mba afanino la mahatsiaro tafiditra tsara eritrereto zany tsy maintsy mampisaraka ny tenanareo amin'ny dogma zao tolo zao io ianareo efa lasa ianareo fagagana tsy misy karaza zavatra to zany fanatismy io misaray ianareo hoy ny baiboly mivoay ao anivony ary aoko ho tafasaraka hoy ny tompo de andray ianareo
mahafinaritra be zany. Andray ianareo rehefa mampisaraka ny tena anareo ianareo de ho zanako ianareo zaho Andriamanitrareo. Misaraha ianareo aza amiray zigy amy tsy mino. Marina zany. Zay tovolahy manambady ka mivady amy zazavavy ray zay tsy mino, na zay tovavy mivady amina zazalahy tsy mino, aza manao an'zany. Tsy ahoako zay atoko-pivavahana misy azy ary na mahafatifaty toinina izy io na lehibe toinina ny masony ho ravy zany raha iandroany. Nefa rahalahy ny fanahinareo de iaina marak'izay. Mitandrema am'izay ataonareo. Raha tsy tena pino raha vehivavy na tsy tena pino raha lehilahy de aza amiray zioga amito zany. Miala lavitra an'io iteraka olana aminareo midianareo zany. Koa eno zao ny andiny fahafito amby folo, nefa iza no nahatezitra azy 7 taona? Tsy zay nanota va ka de niapatrapatra tany anefitra ny fatiny? Iza no nianianany fa tsititra any amin'ny fitsaharany? Nivoaka izy ireo nefa hitany fagagana, nefa tsy tonga tao amin'ilay tany nampanantenaina mihitsy izy ireo. Efa isa voafidy any ny roa no niditra tao amin'ny tany nampanantenaina. Eny inona nataony Paoly eto? Miresaka amin'ny kristianina izy eto hoe aoka ianareo tsy amela zao filazantsara ray zao zay efa nitoriana tam'izany tamy famantarana sy ny fagagana sady andriafo no nitarika azy ireo. Rehefa miverina mitrangy indray ireo zavatra ireo de aoka ianareo tsy apatrapatra mandritry ny dy noho ny tsy finoana ka irona amin'ny fisalasalana satria ny apatrapatra tao anefitra ny fatin'izy ireo. Tonga eto arsika zao atao faingana reto jereo tsara afa-tsy zay tsy nanaiky ka dia hitatsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finony. Na tsy ny ota zany teo avy eo zany de na tsy hoe tsy finoana, ny tsy finoana no ota. Tsy niditra izy ireo noho ny tsy finoana. Nahita izy ireo anio mpaminany io Mosesy, hitan'izy ireo ny nataony, hitan'izy ireo ny voalasany. Marina zany tamy fotoana rehetra nandroso teo am'ilay fahamarinana izy ireo. Io andriafo io de niseho teo anoloan'izy ireo, nijery an'io izy ireo, hitan'izy ireo zany. Paoly de niezaka ny azo tatio arina ranakeo izy ny am'ilay fahatsapana nananany. Hitanareo niezaka izy ny tantaran'ilay fahatsapana de nomeny ny fampitahana an'io tao amin'ny testamenta taloha. Hoy izy ankehitriny tafiditra amy zava-baovao sika eo am'izao fitsinjaram-potoana vaovao zao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa iny de niseho tamireo tamin'ny alalan'ny mpaminany ny tompo, fa ankehitriny izy de miseho amin'ny alalan'ny zanany Jesosy. Hitanareo ary nanomboka nampitahan'ireo fahatsapana izy ka naneo tamizy ireo zavanitranga ny am'ireo famantarana sy fagagana sisisy ary ny am'izay voasoratra. Eny hoy izy tsy niditra izy ireo noho ny tsy finony, tsy nino izy ireo. Fa ankehitriny isika miditra eo amin'ny fitsinjaram-potoana iray isika ka de aza manamafy ny fonareo, aza manao toy ny nataon'izy ireo tamin'ny andro fahasosorana fony izy ireo napatesitra an'Andriamanitra. Ahoana ny nanaovany an'io? Tsy hoe nanana fitondratena maloto izy ireo avela melatra tsara zany aminareo. O reo rahalahy BRANHAM makany am-piangonana tsara zany, tsy mbola nandainga teo amin'ny fiainako tsara zany, tsy mbola nangalatra, tsy mbola nanao zaosy ny hafa koa, tena tsara zany, tsara avokoa zany, saingy mbola tsy zany ny ota. Ny ota de rehefa maneho ny tenan'Andriamanitra nefa tsy inonareo zany. Tsy te iaino an'io ianareo. Ianareo tsy mampianatra an'izany ny fiangonako. Raha mbola ampianarin'ny baiboly zany sady profony Andriamanitra de zay le izy. Eny jereo kely vetivety zao. Eny anomboka io amin'ny zavatra tena laliny sika. Eny ataovy tsara mamposy ny palitaonareo ny feon'ny feritreretanareo mandra-pivoahanareo eto. Eny jereo akaiky tsara zao. Aoko sika atahotra na de mbola misy teny fikasana aza fandrao mba misy eo aminareo tsititra ao amin'ny fitsaharany ny azy manondro olona ny eto. Inona mba misy eo aminareo to tsy mahatratra zany. Eny Paoly miezaka miteny amin'izy ireo teo amin'ilay toko talohan zany ny am'ireo zavatra rehetra eo. Fa eto izy de miezaka miteny amin'izy ireo ny maizy an'io. Manam-potoana ve sika? Za angamba tsaratsara kokoa ny andrasantsika rariva efa tary zao nefa mbola hivavaka ho an'ny olona sika tsara angamba ny andrasantsika an'io rariva. Satria tena feno vitamina ny eto, vitamina ara-panahy. Betsaka ny tokony atao eo nefa sahirana be any tolakandro. Aoko sika atahotra na de mbola misy teny fikasana. Eny nandray teny fikasana ny am'ilay tany nampanantenana va izy ireo tany Egypta. Ary rehefa nidin'Andriamanitra mba hatonga ny teny fikasana io ho azy tsapaitanana. Eny niteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra amanjato ny taona maro de maro tany aloha fa anao an'io izy araka soratra masina zany.
o Josefa aza esorina hialy eto ny taolako mandra-pandehananareo any amin'ny tany nampanantenany io ary aleveny miaraka amin'ireo razako sisa satria nalala izy fa isy fitsanganana rehefa hitsangana maty Jesosy noho ny nalalany nolazainy Job. Hitanareo ny tsirairay tamin'ireo mpaminany reo de nalala ny voalazany mpaminany hafa ary fantany fa iray ihany ny fanahy tao amin'izy ireo de nanara-maso tsara izy ireo. Oh lalahy, oh tokony anozongozona sy anala atsika amin'ny toe-javatra iainantsika eto tany zany. Ny fijerin'izy ireo de tsy teo amin'izay nolazainy olona fa teo amin'izay nolazainy reo mpaminany reo nanara-maso tsara ny tsirairay tamin'izy ireo. Hoy Abrahama aleveny eo amin'ilay toerana nandevenana ny Joba ozy risana isy zaratany hovidiko eo nandevenana antsika. Mpaminany Isaka rehefa lasa ny rainy ozy enoy aza levonareo any amin'ny toerakafa aza ataonareo eto Egipta fa entinareo iverina any amin'ny tany nampanantenainy eo nandevenanareo ah. Nodomary tao amin'ilay tany nampanantenainy Jakob saingy efa nilaza tamin'ny zanany laza mpaminany izy hoe fantaro fandray alina zay nisy anjely nanendry ahy tamin'ny valahako de nandringa hatramin'io tongava apetrao eto ny tananao. Oh lehibe re zany ry zanako mpaminany efa antitra sy jaba kanefa apetrao eto ny tananao masina amin'ny mampaminany anao apetrao eo amin'ilay toerana nametran'ilay anjely ny tanana zany ary mianana amin'ilay Andriamanitra ny lanitra fa tsy andevina eto ianao. De rainane izy eto hitanareo ve ny fanambarana ara-panany amin'ny teny eny ny atsasaka izy ireo saika ny 50 isan-jatony de tsy nalala ny zavatra nyresahany teo fa izy nalala ny zavatra nyresahany. Apetrao eo amin'ity toerana nametrahany anjely ny tanany ty ny tananao mpaminany fa iny a de lehilahy vaventy natanjaka ranjanana nefa kalosa fa nikasika izy ary hatramin'io andro io a de lasa lehilahy mandringa saingy tonga andrina aho hatramin'ny tenako mandringa hatramin'ny vako tamin'ny fomba famindrako de lasa andrina aho. Ye apetrao eto ny tananao ary mianiany amin'ilay Andriamanitra ny lanitra fa tsy andevina eto ianao. Nahoana tsy nisy nalala n'izay nolazainy teo Josefa ny nalala ozy eto any aho ary elevenao amin'io tany nampanantenany io teo ny nisy an'io. Azo antoko fony maty Josefa ataona mary taty aoriana de ozy aza levinareo eto ah fa ihany amin'ny taolako ianareo rehefa andeha satria voaketo ianareo ndray androany ary rehefa mandeha ianareo de eto miaraka aminareo ny taolako. Zay arina izy avy anao ilaza zay tiany lazainy zao tontolo zao ary anao zay tiany atao isaorana neny anarany tompo azony amin'ny Kristy ah ka na de atsona amin'io rehetra io ary hoe fanatika na olirolera avy izy dray androany ary reo zay eo amin'ny Kristy noentina Andriamanitra miaraka aminy rehefa tonga izy. Famarinana ara-panahy voabara avokoa io mitoetra io ary ilaina fisainana ara-panahy androbahanan'io. Mitoery eo am'zany an'io tontolon'andro etrereto zany na de tsy hinana sakafonareo azy ianareo etrereto zany fa raharivo hiditra ho amin'ny fitsarana sika zay ny sisa tavela ary ijeriny amin'io teny fikasana ho an'ny an'io io. Inona io zava-misy ankehitriny io raha tsy manana an'io atao amin'ny baiboliny ato Andriamanitra ka manam-porofo an'io hoe eto mihitsy zany am'izao fotoana zao de mpaminany santo ka tena marina zany nefa eto zany inona ary fitsaranyio ozy eny aoko sika atahotra na de mbola misy teny fikasana azy fa ndao mba misy eo aminareo tao tsy mahatratra zany ka tsy tafiditra tahaka azy ireo ary tsy maintsy teny fikasana iray ihany io tsy maintsy fitsarany iray ihany tsy maintsy Andriamanitra iray ihany tsy maintsy famantarany iray ihany tsy maintsy zavatra iray ihany nefa de aoko sika hitsahatra ka de inona ary zany anakazano antsika ny Andriamanitra rahariva anondrika alohantsika sika tompo lehibe o ny mandrakizay rery ihany no anambara andro zavatra lehibe zaranay miaraka eto. Vitsy maro ny voalahatra ho amin'ny fanameloana toy nefa nolazainao amin'ny bokyny Jota fa nisy olona fahiny efa voalahatra mialoha ho amin'ny fanameloana zay nandray ny fahasoavan'Andriamanitsika ka namatika zany ho amin'ny fijejojoana ary maro ankehitriny no mitoro ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra nefa mamatika zany ho amin'ny traikefa azahoana vola ka manana fiangonana lehibe sady maro isy indrindra eo amin'ny sekoly alahady izay maka ny fahasoavan'Andriamanitra ary mamatika zany ho amin'ny fijejojoana nefa jambo zao tontolo zao ka mizotra toy ny kisoa jamba tsy azon'izy ireo io. Andriamanitra sakafo ny fahalalanay aoka ny fahalalanay mba tsy ho tahaka ny any zanako zao tontolo zao satria nilaza ianao amin'ny teninao fa ny zanako zao tontolo zao dia mana-tsaina kokoa noho ny zanaky ny mazava. Zay nisy tanam-piandohana reo zanaky Kaina no lasa siantista ambony malaza lasa mpampianatra malaza izy ireo lasa mpamboatra fitaovana izy ireo nitoy ihany ny fandrosoana tena mpivavaka izy ireo nefa de voaheloka sady niletika atao amin'ny fitsarana
ary nitsingevana teo ambony rano ny fatiny fa ny fanahana kany amin'ny elo. Ary Jesosy nandeha sy nitory tamin'izy ireo, fony izy maty fa nakany amin'ny elo izy ka nitory tamin'ireo fanahy tao an-tranomasina izay tsy nibebaka raha ny andro ny faharipo tamin'ny andro Noa. Ony soratra masina. Ary Andriamanitra raha mbola teto an-tany izy dia nanao hoe tony tamin'ny andro ny Noa dia ho toy izany amin'ny fiaviany zanak'olona. Nefa mahatsikaritra zahay fa ny firazana Seta dia lehilahy manitry tena. Tena olon'Andriamanitra, tsy dia nalala firy ny zavatra teto amin'izao tontolo izao, tsy niamitsy ny amin'ny zavatra teto amin'izao tontolo izao, fa nanao ankilany ny enta mavesatra rehetra. Ary nino n'Andriamanitra ka tonga ho mpaminasy lehilahy ambony tamin'ilay fanjakana. Raha indro ny hafa ny tontolo ara-pivavahana hafa fa nome azy ireo na nibaziba azy ireo, nefa tonga avy eo ny ora ny aviny ny tondra-drano sy ny fitsarana. Toy izany ny tamin'ny fiaviany Jesosy Kristy. Toy inona ny mezany sy ny nanibazibany azy raha indro fa nanana ny fivavahany manokana sy ny fiangonany lehibe izy ireo, nefa nyzibazibainy ilay kitany maraina. Ary ny mezany izy niditra tao amin'ny fitsarana nefa izy ireo na dia izany azy. Ary efa nandositra nakao Jerosalema izy ireo dia teo ny nanany zanany ihany noho ny mosary mafy. Ary ny ran'izy ireo dia nikorina teny amin'ny arabe nivoaka ny vavahady tamin'ny fotoana nandoran'izy ireo ny tanàna sy ny tempoly fa ny fanahany nakany amin'ny elo. Tompo, eo indray ny misy anay. Dia ny fahatelo, fotoana ho an'ny fiainana io. Ny telo dia nisan'ny fiainana. Ary eo ny misy anay vonona ho amin'ny fampakarana. Manohy ny ataony ny fiangonana lay tontolo lehibe saintifika fenipiny pilapirofony eo amin'ny fiangonana ankehitriny. Aman'aliny maro manana ny anarany eo amin'ny boky, eny atapitrisany maro, nefa iomezana ny filazantsara. Ka lazaina hoe tsy nahita fianarana izy ireo, tsy malala zavatra. Mety izay angamba tompo, fa izay fampianarana banga aminay ianao ny mamena an'io amin'ny fahasoavana. Tamin'ny nandefasanao, ny anjelinao amin'ny hazavana, tamin'ny fanehoana ny heriny, amin'ny fanamarinana an'ireo teny eo amin'izay mahanitra sy tsy nandi fianarana tahaka anay. Nefa dia izay no itiavana ianao, satria ny fahasoavan'Andriamanitra no navita izany. Sady fantatray fa efa nateraka izahay. Tena tsy tiany olona mihitsy izay. Tena tsy tiany olona izay fa ianao tamin'ny fahasoavana no nanjiranao ny tanany famindramponao ka nanokafanao ny masonay. Raha indro fa nivavaka ho anay Jesosy toy ny nataony Eli tamin'ny Geazy, raha nijery sy nahita ny nanodidina azy izy, ka ankehitriny dia misokatra ny masonay ka hitanay ireo zavatra Andriamanitra ary fantatray fa miroso amin'ny andro farany izay. Raha indro fa saika efa tapitra ny andron'ny olona eo amin'ny jetilisa ary aka vahoaka hitondra ny anarana izy. Aoka izay mba ho isan'ny tompo miangavy ampanetreteny izay, mangataka izay ny anekenao an'izany. Ta io izao mpivory vitsy an'io maraina izao, avy amin'ireo endrim-pivavahana sy finoana karazany maro ny aviany izy ireo, nefa ataony ankilabao zany an'io. Andriamanitra ô engy ane izy ireo ka hijery avy hatrany manindrify ny Kalvari. Ilaza hoe Andriamanitra ô volavolao aho ary tefeo. Za dia takany nilaza ilay mpaminany fa nidina nakao hatrany mpanefa izy mba hahafahany mpitena sy ny volavolainy indray. Volavolao zahay ary tefeo araka ilay endrika izay tian'Andriamanitra isy anay. Tsy mampanina raha ilainay aza an'io grodina ao an-tranon'ny tompo. Aleo kokoa ho fanitsakitsaka eo ambaravarana toy izay onona ho andahy miaraka amin'ny ratsy fanahy. Ka ekeo zany tompo, ta io fotsiny zahay ankehitriny ary tehirizo anetry teny. Aoko isokatra ny fonay, adio ny sainay eo amin'ireo zavatra Andriamanitra satria angatanay amin'ny anaran'i Kristy zany. Raha mbola miondrika alohantsika, manontany raha misy maniry no tsarovana bavaka ho amin'ny famonjena ny fanahanareo. Sitrakareo ve nanangana ny tananareo? Raha misy mpanota, Andriamanitra hitanao ry zatovo. Misy olo-kafa, Andriamanitra hitanao etsy aoriana Ramose. Andriamanitra hitanao Ramatoa. Misy olo-kafa ve maniry no tsarovana bavaka ankehitriny ho an'ny fanahanareo? Andriamanitra hitanao Ramose. Atsangano ny tananareo ary hitanareo Andriamanitra. Ianao etsy ihany koa, mahafinaritra. Isy anankiray hafa ve aloha kely ny amaranana? Tsapaka fa tokony isy. Andriamanitra hitanao etsy aoriana Ramose ireo arindry. Indro jereo zao, te antany zavatra anareo ah. Tsy tiako mihitsy anareo eritreritra fa no ty tabernakla kely ty zany. Tsy tiako eritreritra anareo hoe nosy vahoaka zao zany. Andriamanitra mamindrafo aza eritreretina fa no lay anjelin'ny tompo azo sary niaraka tamiko ka za ka misy zavatra mikasika an'io hoe ifandraisany amin'izany. Andriamanitra raha zany fisainako dia rahalahy ilaiko ny akeo amin'ny altara fa tsy andeha antany anareo. Saingy nilazako an'izao fotsiny, milaza an'izao fotsiny ihany no soratra masina mba ho hitanareo fa fahamarina zao. Raha nilazany aho ka zay ihany ny amin'io dia toizako toy ny ataon'ny mpitoroteny hafa rehetra ihany na ny zavatra toy zany na ny hafa koa. Eny eo dia tsy afaka amin'ny rehetra zany. Saingy hitanareo fa le izy Andriamanitra mihitsy ny tonga eo ary manam-piro fa fahamarina zany. Hitanareo ka zany no mahatonga an'io azo-tsapahitanana noho ny fanamporofon'Andriamanitra an'io. Ary eo tsy zay ihany fa milaza ny teny ny fahataony zany. Indro fahataony zany. Eny raha tsy mahitsy anareo ka tsy mahitsy amin'Andriamanitra ny fonareo sitrakareo fotsiny ve nanangana ny tananareo. Atao ve mivavao ah
iny ary eo am'izay misy anareo ihany olona valona folo eo nanangatanana mila famindrapo an'ny fanahy raha manondrika alohanareo nareo eny mivavaha tsarofo fa ianareo ny mila mibebaka mangataka ao anareo fotsiny mba ho feny famindrapo Andriamanitra nefa de zay no alitara misy faritra iray ny tondran'Andriamanitra ny fisainanareo ka zay no alitara inotsika ny fahatongavana eo amin'ny alitara eny tokoa saingy zany tsy tsara tokoa zany fa ny tena alitara ho anareo de eo am'izay nionan'Andriamanitra taminareo nefa eo am'izay ipetrahanareo io mihitsy no nionan'Andriamanitra taminareo eo ny alitaranareo eny ataovy hoe Andriamanitra eo mamindrafo amiko mpanota fa manomboka anio aho raha nampy ahy ianao de velona ho anao anompo anao tsy ahoko zay lazain'ny hafa manao dingana ivoana am'ty marainty mivavaka eto mihitsy areo ka esorinao amiko io fanahy ratsy tsy miraharaha io esory iala amiko io atezerana tsy voafe io fa tsy afaka iaina toy zany nefa ho mahitsy amin'Andriamanitra ary misy fahakalana ataopoko mialina misy lolompoa misy azosy zao esory iala zany Andriamanitra tsy tiako ny toy zany ataovy mora netry tena ary alemy fanahy ataovy mora fanahy ataovy karazan'olona zay afaka itaonany hafa ho anao aoka anao zavatra ho anao mba aneoko ny fakasitrahako eo amin'ny fiainako zany mivavaka ataonareo ankehitriny raha iary ivavaka sika raha eny an-danitra anao izy ireo ny vokatry ny afatra tamin'ity marainty nanangana ny tanany izy ireo nisy zavatra nampanao azy an'izany ka niaiky ny lalàny fisotoana ny tany izy ireo raha nanangana ny tanany nisy fanana napa-kevitra ao amin'izy ireo nanangana ny tanany izy ireo hoe ekeny lay paharina anao azy ankehitriny raha eny an-danitra mivavaka no hitahinao azy ireo ary anome azy ireo fiainana mandrakizay am'izao fotoana zao tsy misy zavatra azoko atao ny hoe ampiasa azy ireo mandidina ny alitara metraka azy ireo amin'ny efitrany fanampiny ka anao an'io rehetra io fa ianao tsy maintsy manao ny asa tompo tsy misy zavatra azony atao mihoatra ny mitoro ny teny hoy ianao ny finoana dia avy am'fandrenesana ny teny ny tenin'Andriamanitra eny mitoro ny teny zay ary nanangana ny tanany izy ireo hoe nino an'izany omeo azy ireo ankehitriny ny fiainana mandrakizay satria nampanantena ianao fa anao an'izany raha tsopo izy ireo tamin'ny nanangana ny tanany de voaka am'ty trano ty am'izao marain'izao ho kristianina mora malemy fanahy manery teny satria nampananteny zany ianao nefa tsy mety diso ny teninao angatahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany amen. Ankehitriny aho dia manara-maso miandry ary maniry fatratra anio tanàna mamirapiratra io zay hitanjaonina nidina eo amin'io tanàna mamirapiratra io fideranany eto tanàna fotsy misy vatosoa manana trano sy lokanga ary satroboninahitra ao ankehitriny aho dia manara-maso miandry ary maniry fatratra anio tanàna mamirapiratra io zay hitanjaonina nidina moa tsy tia azo fotsiny va ianareo tapitra ny afatra ankehitriny fiderana ny eto tsy tonga ty am-piangonana andre afatra fotsiny sika tonga hidery sika adino fotsiny lay olona eo akaikinao de rao fotsiny izy mahafinaritra re zany mahafinaritra re zany ambarao amin'ny fotsiny ao anatinareo ao tsy ilainareo ny teny mafy be aminy fa ambarao amin'ny fotsiny ao amponareo hoe tianao aho tompo mamelany amin'ny fahotako ola tanàna fotsy misy vatosoa manana trano sy lokanga ary satroboninahitra ao ankehitriny aho dia manara-maso miandry ary maniry fatratra anio tanàna mamirapiratra io zay hitanjaonina nidina
Andriamanitra ranay eo ekeo zay miandry izahay raha eto ampianona ny teny maniry fatratra mangeta etanao ny fanahinay tondera maniry ny rano anony mangeta etanao ny fanahinay Andriamanitra maniry fatratra ary miandry anio orio ka amin'ny fotoana iaviany Jesosy miandry zahay ny fotoana iantsonanay ho any amin'ny lanitra tsy hoe akeo anoloan'ny mpitsara mba ho tsaraina efa vitsy zany maty amin'ireo zavatra zao tontolo zao zahay tafiditra ao amin'ny Kristy ary izy no nandray ny fitsarana anay izy ny mpisolo vavanay ankehitriny eo amin'ny seza fiandriana ny fahamarinana izy ilay mpisolo vavanay soa eny ny amin'izay ibebahanay mandra-patsapanay tena fa tsy mendrika toy ny voalazan'ilay ranabavy zikiolona tamin'ny maraina teo amin'ny fijoroany vavolombelona fa nomendro efa ratsany hatramina tongavako teto dia nianatra hoe tsy ny famasinako ny zavatra fa ny famasinan'Andriamanitra marina zany tompo fampianarinay ny olona fa tsy misy tsara eo amin'ny olona iray na de kely azy inona moa ny olona no atsarovanao azy fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny voaseho taminay ka miankina amin'ny famendrehany reny ihany zahay fa tsy amin'ny tenanay ary mideranao zahay ry Andriamanitra masina indrindra ny amin'ny fahatsaranao dia nampidiranao anay eo amin'ny fanjakanao lehibe eo amin'ireo planinao lehibe ekenay ataponay ianao ampinono ary noho ny fahasoavana inonay fa omenao anay zany ho voninahitr'Andriamanitra ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra ankehitriny tompo sitrany marary raha manatony izy ireo mba hivavahana amin'ity marain'ity omeo azy ireo io fifaliana io fa maniry fatratra ny hositran'izy ireo ampalalao azy ireo fa io fahoriana kely sy maivana natao teo amin'io dia fotoana fitsapana kely fotsiny fantatr'Andriamanitra ny amin'io rehetra io natao zany mba ahitany zay ho fihetsikay manoloana an'io Andriamanitra engane izy ireo ka androso eto ary hitaky an'io asa efa vita io enganenao engane ka tsy apatesitranao izy ireo noho izy ireo tsy mahatombona itseroa ka mivoaka miditra tsy fantatro ny amin'izao zao tompo engane ka iorina tsara izy ireo anao hoe tompo ianao lay namonjy ianao nanao an'ireo zavatra eo mino anao ary matoky anao amin'izao andro zao fa mivavaka aho mba hanekenao an'izany ho an'ny olona amin'ny anaran'i Kristy amen